Ny teninao Jehovah Ray mahery dia teny tsara sady mampahery. Ankehitriny tonga eo amin'ny fotoana hamakiana sy hitoriana ny teninao zahay. Ny fanahinao masina ny Tompo, hiasa ao amin'ny fonay rehetra mba hahaizanay mihaina, hahaizanay mitahiry, ary hahaizanay miaina sy mizara ny hafatra rehetra izay ambara ny teninao. Fombanao koa ny mpanomponao izay hamaky izany teninao izany, mba hahafahany mamaky izany amin'ny fahefana tsy hisy diso, hisy aina sy hery ka ho tafapaka eo amin'ny fiainanay. Fomba ny herin'ny fanahinao masina ny tory ny teninao, mba ho teny velona sy miasa zany, hanova ny fiainanay, hitondra hery vao anay, ka hahafahanay manatanteraka ny andraikitra rehetra izay apetraka ao aminay amin'ny sampana vovomanka. Dia mitenena aminay ary Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Amaky sy hiaino ny vakan'ny soratra masintsika riavana. Ny vakiteny voalohany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko sivy ambin'ny folo raisina eo amin'ny andiny fahavalo hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Tantara faharoa toko sivy ambin'ny folo ny andiny fahavalo hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Ary ta Jerosalema koa no nanendrainy Josafata ny sasany tamin'ny Levita sy ny sorona ary ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny Israely
ho amin'ny fisaran'i Jehovah sy ny adiny olona fa efa tavaverina tamin'ny Jerusalema izy tamin'izay ka dia nadidy azy hoe izao no ataonareo amin'ny fatahorana ny Jehovah sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fomahitsy na inona no ady avy amin'ny rahalanareo izay monina any amin'ny tanànany na ny amin'ny mahafaty aina na ny amin'ny hevitra ny lalàna sy ny didy ary ny fitsika samihafa dia anaro izy mba tsy homeloka amin'ny Jehovah fandrao hiara-ny fadezerany ianareo sy ny rahalanareo izany no ataovy dia tsy homeloka ianareo ary amaritona be no lehibenareo amin'ny raharahany Jehovah rehetra ary Zebadi zanaky Ismaela mpanapaka ny taranak'Joda ho lehibenareo amin'ny raharahany mpanjaka rehetra kosa ary ny Levita hofe anampy anareo mahereza ka mahefa ary Jehovah ne omba izay tsara. Toy izantsika mivaky ny teny izany dia tsika amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo raisany andiny fadimy ambin'ny folo ka tsara hatramin'ny faharoapolo. Filazantsara araka ny Matio toko valo ambin'ny folo raisany amin'ny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Rehefa hita dia makina ny anaran'i Jesosy ary raha manotaminao ny raharahanao dia makany izany aminy ka raha mitokana ianareo raha dia asehoy azy ny fahadisoany raha miainanao izy dia fahazonao ny raharahanao fa raha tsy miainanao iny kosa izy dia ety miaraka aminao ny olona iray na roa mba voamarina mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Ary raha tsy mety miainanao izy ireo izy dia amarao amin'ny fiangonana ary raha tsy mety miaino ny fiangonana izy dia aoka ataonao tahaka jetilisa sy ny mpamory rehetra. Lazaika ao aminareo marina tokoa na enona fihezina rehetra ambony tany dia fihezina ny an-danitra ary na enona vahana ety ambony tany dia ho vahana ny an-danitra. Ary lazaika aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaika ety ambony tany na amin'ny hangataka izany dia ho azy avy amin'ny raika izay ny an-danitra izany fa na aiza ekoana mbola telo amin'ny anarako dia eo afovoany ao. Amen. Amarana ny vaky sika viavana izany dia ho hitanareo ao amin'ny episitila soapampoly ho an'ny kristianina tao Efesosy. Efesianina toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Efesianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Vakina nanampomo ny teny ary ianareo dia efa novelomina fa mbola mantiny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba zao toy izao araka ny mpanapaka ny fanjakany eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaka ny tsy fanamana teo amin'ireo no mitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filaminy fitsika ka nanaovantsika ny daninofo sy ny saina ary araka toentsika dia azaraka ny fahatezerana toy sasany koa isika fa Andriamanitra izay manakarena amin'ny famondram-po no ny aleheny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fony mbola matin'ny fahadisoana azy isika dia nahavelona antsika miaraka tamin'ny Kristy fahasoavana no namonjenanareo ary niara-natsangana isika ka niara-napetrany any an-danitra ao Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro avy ny haben'ny herin'ny fahasoavana amin'ny fampampanahiny amintsika ao Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namolan'Andriamanitra rahatelo mba handehanantsika eo aminy.
ray masono manasitrany fahamarirana tena dia mbola mitombona amintsika manakarivanavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Dia misaoran'Andriamanitra isika raha mahatratra ity vanim-potoana lehibe izay iarahantsika mankarazan'Andriamanitra no ny 5 taona ny sampana fokomanga FTGM ity. Dia miarabantsika rehetra mahatratra izany tsingery taona izany 5 taona niorenan'ny sampana fokomanga FTGM. Ary dia mampahery antsika mandrakariva mbola hijoro vavolombelona ny teny faneva moa zany izay tondrana ny afatra amin'ny tean'io ity. Dia ao anatiny dia faneva ny sampana fokomanga izay arahana miaina sy mivanjina ihany koa mandritra ny 4 taona indray. Dia hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Izany toko faharoa ny 10 tapany voalohany. Dia manatanterina riavana fa ity teny faneva ity indray no mibaiko ny fiainantsika sy ny asantsika sampana fokomanga mandritra ny 4 taona ho avy. Nefa teny faneva ifantoantsika ihany koa amin'izao fankalazan'Andriamanitra noho ny 5 taona izao. Ny 2 volana May taona 770 no tsikerinandro niorenan'ny sampana fokomanga FTGM. Andro iray moa zany riavana ny fankalazana fa mbola mitohy sy irina iatsaratrana ny fiainana sy ny asantsika sampana fokomanga. Inona riavana no afatra entina mody avy amin'ny izao teny faneva izao. Indrindra ny afatra entsika mody izay vao avy nankalaza izao 5 taona ny sampana fokomanga FTGM izao. Rehefa nidinina sy nalalina riavana ty teny faneva ity dia baiko efatra satria hiasa isika. Baiko efatra no ndeha avotra amin'izao teny faneva izao mba hoentsika mody rehefa avy nankalaza izany tsingery taona izany. Matoky, miorena, miasa, mitomboky. Reo riavana mibaiko izao mena avy amin'ny teny faneva io. Matoky, miorena, miasa ary mitomboky. Voalohany riavana dia ne matoky. Hoy voasorotreto fa asany isika. Mampatsiaro faharina indrindra zany teny zany riavana. Ny mpandika sasany dia milaza fa ny olombelona ono araka filazan'ny zareo dia rajako mivoatra. Zareo ngamba zany. Zareo zany fa tsy izao mihitsy. Sika riavana dia resy lahatra tanteraka fa noharian'Andriamanitra. Ary tamin'ny faharina dia ny olombelona no nataon'Andriamanitra farany indrindra. Ary nataon'Andriamanitra tsara indrindra tamin'ny zavaboary rehetra satria natao tahaka ny endriny, tahaka ny tarehiny. Andriamanitra koa zany no rajako mivoatra. Tsy izany riavana, tena tsy izany. Raha teny zany apôstôly Paoly hoe fa asany isika dia te hilaza maromaro izy fa tsara isika satria tsara Andriamanitra ka tokony hiazona izany fahatsarany izany. Zany riavana asany isika matoky fa tsara ianao. Nataon'Andriamanitra tsara araka izay nahariny azy. Ary tsy izany ihany riavana fa mbola nomen'Andriamanitra fahamonina mihoatra ny zavaboary rehetra sika olombelona. Fa nomen'Andriamanitra fahefana hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Dia amin'ny azan'ny rano, ny ranomasina, ny voromanidina, ny biby tsiompy, ny tany rehetra. Biby rehetra izay mandady tsy misaka amin'ny tany izay araka ny Genesisy toko voalohany 9:20 tapany fa mpanjaka ianao. Matoky. Fa ao anatin'izany asan'Andriamanitra zany nataon'Andriamanitra mpanjaka ianao. Ary olona mpanjaka mandraka ankehitriny. Tena sarobidy anie zany. Resy lahatra an'izany sika dia matoky riavana fa mpanjaka ianao. Ary faratampo tokony tsarotsika avy amin'izany faharian'Andriamanitra tsy izany amin'izany mahasan'Andriamanitra tsy izany. Dia ny fofonain'Andriamanitra nampidirina ao mivavolotsika riavana. Mitondra ny fofonain'Andriamanitra isika. Fa tsy nataony tahaka an'ireo biby marobe izay nasainy navoaka ny tany fotsiny izao. Ary mampirihary antsika zany fihavahana zany
tena mampirairay antsika izany avy dia mafy ianao fa fofinain'Andriamanitra no ao aminao ao. Raha manamalama raha miteny zany apôstôly Paoly hoe fa asany isika dia afaka mirere isika afaka mirere isika fa tahaka an'Andriamanitra ilay tany tsara indrindra satria nambarany tompo mazavatsara eo tsy misy tsara afa-tsara ihany dia Andriamanitra mpanjaka an'izay zava-boary rehetra isika mbola mpanjaka hatramin'ny tany azy mpanjaka amin'ny tany mitondra ny fofinain'Andriamanitra. Raha manompo zava-boary tahaka ny fanompan'Andriamanitra zany sikariavana dia mivary lavo satria isika ny mpanjaka an'ireny fa tsy ireny indray tompotompontsika. Miverena mamakatra indray ny faharian'Andriamanitra antsika, miverena mamantatra indray izany asan'Andriamanitra nataonantsika izany ary maty fa mbola tian'Andriamanitra ho tahaka izany hatrany sikariavana matoky fa asan'Andriamanitra. Sariavana ny voalohany, ny faharoa miorena. Hoy ny toy an'ilay teny fanevo voaforona tao amin'i Kristy Jesoa. Na dia men'Andriamanitra antsika ary ny fahatsarana sy ny fahambolena ohatra ny zava-boary rehetra dia tsy nahatazona izany sika, tsy nahatazona izany sika fa nanota teo anatin'Andriamanitra. Fa mbola izy Andriamanitra ihany no namerina indray izany asy ny olombelona izany tamin'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy mpahamonjy very noho ny fahotana ny olombelona fanaorian'Andriamanitra olombavao indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Efa iny maro amintsika riavana ilay teny ny Korintiana 9:7 manao hoe ko raha misy olo amin'i Kristy dia olombavao izy, efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ny fomba ratsy taloha, ny fanao ratsy taloha, ny asa ratsy taloha, ilay dany mikibonambarana eo aloha hoe midany kibo taloha, tsy izay ratsy taloha rehetrarehetra efa lasa avokoa. Zay le olona amin'i Kristy na le ambara eto hoe voaforona tao amin'i Kristy Jesoa. Indray mandeha ny famoronana fa ny faharetana amin'izany ny havana ny tena manahirana matetika. Mila avaozina isan'andro izany fiainana ao amin'i Kristy izany mba hiorina tsara. Mafy havana ny sedra nazo ny apôstôly Paoly fa mazava ny teniny na dia mialevina azy ny toetra ivelany havaozina isan'andro kosa ny toetray anaty izy any Korintiana 4:1-5 tapany faha. Mila iorenana tsara zany fiainana ao Kristy izany, zany faharena vaovao zany mba ary mila iorenana maharitra mba iorina tsara ao Kristy mandraka riva isika. Rehefa namalala amin'ny tompo vita indray mandeha na dia izao dia izao aza ny mibebana fa miorina manrakariva amin'izany fahasoavana izany zay ny manahirana. Tena zava-misy ty ambarako aminareo tena mampieritreritra antsika manko izany piano iray tarantsana fanantenana tany amin'ny taona 7 fa amin'izao miteny izao mamo isan'andro. Pianraikitra za tele mpikambana pianraikitra ratsana fanantenana tena ray mpianakaviana tena mampalahelo riavana ary tena ray mpianakaviana adala fa ny vary akotra ao an-trano no amidy ny vidiana amin'ny toko zany pianraikitra zany mora le malotena fa le miorona ao anatin'le famorantena sy le fanavaozana isan'ny tena manahirana. Natsoko izy mivady nanaovana dimy fa ny tena mampalahelo dia nyren'le zalahy mihitsy ny mampirisika azy amin'ny toetra ratsy io noho ny tsy fifankazony ny rafozam-bavy sy ny finanto vavy. Zava-doza ary tena mampalahelo. Aiza le fiorenana ao Kristy, aiza rava sikisoriavana efa voaforona tao amin'i Kristy Jesosy dia mila miorina tsara. Ao moa izy le teny fanevo mbola mipetraka eo miorena tsara dia manevo aza miova, miorena tsara dia aza miova.
zay rehetra voaforona amin'ny Kristy Jesosy mila miorona tsara amin'ny Kristy Jesosy mandrakariva. Zany riavana ny afatra menatsika miorena zay riavana ny faharoa. Fahatelo miasa. Zany ray efa amin'ny etapany hoe mba hanao azy. Fa ny Andriamanitra antsika tao amin'ny Kristy riavana tsy toy ny sary sokotra akory, sary sokotra vita tsara ka atao haingo-trano fotsiny. Fa isika dia no Andriamanitra toy ny fitaovana vita tsara ampiasaina. Mazava ny ambaran'i Jakoba fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty izany koa ny finoana raha tsy misy azy. Ny fahaliana Andriamanitra antsika tao amin'ny Kristy zany dia fahaliana antsika mba hanao azy. Namboarin'Andriamanitra hiasa fa tsy hoe namboarin'Andriamanitra ho tsara tareha dia atao haingo-trano fotsiny. Amafisiny izay nambara tamin'ny fanokafana riavana. Tsy ny asa tiantsika atao anatin'Andriamanitra no ataontsika fa ny asa tian'Andriamanitra ataontsika ho anatiny. Ary ilay tombavaka nampianaran'ny tompo antsika manao hoe atao anie sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-tanitra. Izay tena voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy ihany no mahafantatra io asa tian'Andriamanitra ataontsika ho anatiny io. Izay ilay ambarantsika hoe fanomezam-pahasoavana. Samarana izay ataon'ny kristianina tsirairay araka ilay tany saina reto ao anatiny hoe fanomezam-pahasoavana. Faminaniana, fanompoana amin'ny fiangonana, mampianatra, mananatra, manome, manapaka, fanomezam-pahasoavana hoe mahasitrana, manao fahagagana, mahafantatra fanahy samihafa, miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, mandika fiteny tsy fantatra. Ireo ravana any amin'ny Romana 12:1 ka hatramin'ny 7 sy Korintana 12:2-12 hatramin'ny 7. Mety ombona ny rehetra amin'ireo riavana ny fanompoana amin'ny fiangonana sy le manome. Manao asa fanompoana avokoa manko isika rehetra riavana fa dia fanompoana fotsiny tsy mitovy. Fa ny sasany tany, na ny sasany diakona solola, ny sasany piano, ny sasany bronsapana, ny sasany fikambana ny sampana, ny sampana tsara fikambanana. Ny asa ambonin'ireo riavana tompo-pahasoavana ho an'izay nahazo zany. Fa ny anasan'ny tompo amintsika riavana dia miasa. Izay mifandray tsara amin'ilay teny fanevan'ny Efesykema indray dia ny hoe maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Izay ray manko ny teny fanevantsika manefatra taonao avy mila miasika ary tena miasa amin'ny asan'ny tompo ity. Rehefa namilala ny tompo nantitra terina tamintsika nandritra ny fifanana tompona niraikitra fa misy tanjona 10 ny vinantsika sampana vokivoky-manga. Ary efa nomena nandritra ny fampifana tompona niraikitra tanao zao fankalazany zao reo asa samihafa isaky ny vina, isaky ny tanjona. Ao anatin'ny vina isaky ny tanjona nomena hoe navy reo asa samihafa isaky reny tanjona tsiraray avy reny. Ny anasana amintsika sao ny firotsahana tsehatra zay no anaraina amintsika mpikapoka vokivoky-manga rehetrarehetra. Mila miasa isika raha voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy marina tokoa. Satria fahasoavana ny faharinantsika indray, fahasoavana ny namonjenantsika dia miasa araka ny fanomezam-pahasoavana ny menantsika isika. Sampana mamono ilaina fa tsy sampana malazo na maina. Mpikambana miasa ny ilaina fa tsy mpikambana maramaro isa tsy misy atao. Nefa ny olona miandrarantsika ho vonjena tena betsaka. Na fiarovana tsy mbola mikasika zava-mahadomely io na fanafanareo efa voageja asa miany atsika rehetrarehetra avokoa. Tsy maintsy miasa isika raha mbola toandro miandro. Eto zany riavana voaforona tao amin'ny Kristy ianao hanao asa miasa ary mila miasa. Zay riavana ny fahatelo faefatra ny farany mitombo zany no ray tomenanao. Voalohany teo ina le voalohany teo matoky, faharoa miorena, fahatelo miasa ary faefatra
hoy le teny farany amin'ny teny faneva ty hanao asa tsara. Ilay teny kely tsara io ilay fitombona, ka fitombona telo no andrandraina ao anatin'izany tsara izany. Fitombona araka tao tena asa tsara, fitombona araka izy asa betsaka, ary fitombona ara-panahy tena asa to. Ireo ny avana fitombona araka tao no tena manao asa tsara ianao, tsara ny asa nataonao. Fitombona araka tao zany, fitombona araka izy manao asa betsaka ianao. Ary io raha manao anatin'ilay teny faneva nefitsika hoe mahefa be mandrakariva amin'ny asany tompo, mila manao asa betsaka ianao. Fa tsy hoe nahavita anankiray dia tonga dia efa mijanona, efa nahavita dia alolo akainy. Fa mila itony fitombona ara-panahy isika tsirairay, tena asany tompo ataontsika isan-tanintsika fotoana io. Nikelena tamin'ny fampifanana tantiry avy Tantely Tomasina dia nanaovantsika asa tsara ao anatin'ilay asa telo hoe miaro, manentana, manafaka. Izany manko ny asa safana manga miaro. Rehefa mbola tsy mikasika mihitsy dia arovana, manentana, manesy lahatra ny olona ahafantatra fa tena ratsy zany zava-mahadomelina izany. Manafaka na dia ireo tsy te hiala azy, mila ahafahany reo ondrin'Andriamanitra eo, tian'Andriamanitra ho vonjeny. Novatsihina fomba fiasa betsaka sika riavana mba hiatsara tany ny asa efa nataontsika. Raha efa ny asa na nomboka asa tsara sika rehefa avy aty raha tsy mbola ny asa, fa tanjona mila manao asa tsara ianao. Zay andiavana matory avana nisy tanjona 10 mivinantsika dia andrandray nanao asa betsaka sika. Ty ny manery amin'izay tsy tiana ny manome asa betsaka ho an'ny olona tsy voforona ao Kristy Jesosy. Zay andiavana tokony ho tsarotsika. Fa rehefa tena voaforona ao Kristy Jesosy ianao mihitsy ara mitady aizandray ny asa tokony ataoko. Tsarovy ry havana amin'ny fanoharana ny amin'ny talenta. Ny nomena talenta ray na levina, fa ny an'ny nomena roso 5 tena ny asa mafy, ary lasa 4 ny an'le 2, lasa 10 ny an'le 5. Ary fataro zay nataony Zakaiosy ry havana, fa fony ny ansasaky ny fananany rehefa nandray amin'ny Kristy tao an-tranon'izy. Ho an'izay nandray amin'ny Kristy, fony ny ansasaky ny fananany azy. Fa raha mbola tsy voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy, nalohany aza nananenany, ary mbola rahany latsa sy fanentsehana ary rehefa avy eo. Ary zany avana anisan'ny zatra mampalahelo tady dio mandrakariva nefa. Fa tena mila mitombo sika, mitombo amin'izany fanatanterahana ny asa izany, mitombo amin'ny fahatsarana, mitombo amin'ny fahabetsahany ny asa atao. Zany ny atao hoe manaona ny sapana aminareo tsara, tsara, tena tsara, tena tsara. Dia fantaro tsara le dikany hoe tsara zay, mandeha daholo ny asa rehetrarehetra. Zay mahatsara azy zay. Ary io tena irin'ny tompo an'izay rehetra voaforona ao Kristy Jesosy mba manana an'izany fitombona izany. Fa mampalahelo kosa raha ohatra hoe miela olo. Dia zao mpikambana tamin'izany. Ay, tokony alika voafidy manko. Hoe tamin'ilay birao teo aloha, zao isan'ny mpikambana tao. Fa tapitra ny mandany miela, ny asa be zany le birao sady tsy ny asa. Fampietretany zany gavana. Fa misy ny riavana ny sampana anaty fiangonana. Tsy vory mihitsy raha tsy hanomana fotoam-bokatra. Dia rehefa vity le vokatra dia mandany zay azo otrindray manandra mahatonga ny fanomanan-bokatra amin'ny taona ho avy. Misy zany any amin'ny fitandremana ny riavana. Zany be ny asan'ny tompo anasany amintsika riavana. Tady io ahy novatsiana asan'ny tompo betsaka sika nandritra fanatanaon'izao fankalazany zao, ka anasana amintsika ny tombo amin'ny asan'ny tompo amin'ny asan'ny safana vokivoko manga ity. Riavana milala amin'ny tompo hanao asa tsara isika rehefa mody avy. Asa mihatsara tany no andrasana amintsika amin'izay fifadiana zava-mahadomelina izany sy ny fiarovana sy fanapahana ny olona amin'izany zava-mahadomelina izany. Asa betsaka no andrandray no vitantsika.
ka raha ho vita ny tsangam-bato zao fa 5 taona zao dia efa manomana sahady indray any ny tsangam-bato ny 5 taona sika. Ina moa ny tsangam-bato ny 5 taona? Fananganana hevitoerana sao dia vadino ry havana, fananganana hevitoerana tena hiasa isika ry havana, ary antenena vita asa betsaka sy asa tsara ary ankasitrahan'Andriamanitra. Tsy misy oa zaho zao lehilahy zay inona ary no ataonay. Tsisy zany tsony zao, tsisy tsony, tsy afaka miteny an'izany tsony, sampana vovokomangana anay tsy fanana hoe inona ary no ataonay. Mazava ry havana ny teny faneva ny menantsika fa asany izy maty ianao fa asany tsy adinony ianao ianao no areny io tsy adin'Andriamanitra mihitsy sika no areny io tsy adinony asan'Andriamanitra sika nataon'Andriamanitra tsara tahaka azy dia miorena tsara amin'izay efa naharen'Andriamanitra tsika indray na navozon'Andriamanitra tsika indray niteran'Andriamanitra tsika indray ao Kristy miorena tsara amin'izay ary dia miasa na n'Andriamanitra antsika indray ry havana dia nianao asa fa tsy nitendra-posiny amin'izao ary miasa ataontsika miatsara hatrany hatrany mitombo amin'ny fahatsarana ao amin'izay asa tanteran'Andriamanitra izay tanterana natreran'Andriamanitra izay dia ho Andriamanitra mirano voninahitra ao amintsika kosa ny teny toy izany. Amen. Ivavaka isika ry havana, misotranao zay ry Andriamanitra rainay ianao no ny amin'ny Jesoa Kristy izay namonjy anay teo amin'ny azo fijaliana. Fa rainay ianao no ny asan'ny fanamasina ty anatinay mamelona ny fanantenanana ny fiainana vaovao sy ny fiainana mandrakizay izay efa nampanantenainao ny zanako rehetra. Misotranao zay satria tsaronay tamin'ity andro an'io ty fa asanao Andriamanitra izay noforonona tao Kristy Jesosy mba no asa tsara dia resy lahatra ny amin'izany zava-boary tsara indrindra no arian'Andriamanitra izany izay miavaka amin'ny zava-boary rehetra nataonao mpanjaka ny zava-boary rehetra. Fa na dia very tokoa aza ny asa manolobelona ny endrika ao Andriamanitra amin'ny mahazanako Andriamanitra anay dia naverinao Andriamanitra tamin'ny laoniny izany no ny famonjena nataon'i Kristy Jesosy ho anay. Reto ary izahay rehefa mahazo toky miorina amin'izany teninao Andriamanitra izany dia manome toky anao Andriamanitra fa hiasa ho anao satria no ariana hiasa izahay tsy no ariana ho haingo-trano tsara arak'izay nambara taminay teo fa no ariana ho fitaovana mahomby eo am-pilatananao Andriamanitra hampandroso ny fiangonana sy ny sampana ho aminy. Ary rehefa miasa dia tahaka anao Andriamanitra mitombo amin'ny asa tsara rehetra ka ataona olona maro ho resy lahatra ny amin'ny mahazavatra ratsy ny zava-mahadomeny ho tonga mpanompon'Andriamanitra, resy lahatra ny filazany tsara hitaona olona maro ho tonga zanakao Andriamanitra handova ny fiainana mandrakizay. Misaotra ry tompony ny amin'ny teninao mampahatsiaro ny asarobidiny ny asanao Andriamanitra ary mampahatsiaro koa izay andrasanao aminay tsirairay avy. Neto ary izahay manavao ny fanoloran-tena ho amin'ny fanompona anao an-trano. Ianao dia nampianatra anay hoe mangata dia omena ianareo ho mangataka aminao izay mba ho tafianao ny herin'ny fanamasina hatrany efa be mandrakariva amin'ny asa rehetra izay efa napetraka teo am-pelatananao no tapahany ambaratonga ndrafitra samihafa no tanterahana. Mivavaka aminao zay mba ho tahinao izay tsirairay avy izay tonga nanatrika itony fotoan-dehibe taty Tomasy itony. Rehefa vita ny fampiompivavahana samy ody any andainy avy izahay hitantana sy vimbina ianao dia tahaka izay
hitantananao sy ny vondrinanao anay tonga teto amin'ny toerana ity mbola hitantananao anay koa ho tonga somary tsara amin'ny fitandremana sy ny fiangonana misatokatra mivavaka aminao zay ho an'ny sampana vokovokomanga FJKM mankalazanao Andriamanitra noho ny amin'ny tsingerinandro 550 taona mametraka ny 550 taona ho avy eo am-pelatananao ta io ny borao nivony fohy be nivony fi sonotam-baritany ary eo nivony fitandremana sy ny fiangonana tsirairay avy ta io n'Andriamanitra ny ezaka rehetra atao ny amin'ny ady amin'ny zava-mahadomely zavatra moro zany amin'izao taonjato iainana izao indrindra tao amin'ny firenenay izay namela malalaka ny varotana aza ny zava-mahadomely indrindra ny tovagasy tenao Andriamanitra no anakinana ny tsirairay avy manomboka eo amin'ny mpitandrina ny isam-piangonana sy fampiranenana zany hatramin'ny kristianina tsirairay avy mba hikely aina hiady amin'izany zava-mahadomely zany fa hitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy fa rehefa mahalala ny Kristy mantsy ny olo dia ho fantany raha teo ny maharatsy izany mivavaka izay ho an'ny FJKM manontolo isaoran'Andriamanitra noho ny amin'ny fahavitany synode lehibe dia mametraka ny filoha sy ny birao mpiara-miasa aminy eo am-pelatananao Andriamanitra eo koa ny mpiandraikitra fohibe hivory amin'ny 9 Oktobra ho avy iny mipetraka eo am-pelatananao Andriamanitra maro no asa nateraky ny fivoriana ny tany Fort Dauphin dia izay rehetra fikasana tsara eo anivon'ny fiangonana ho tanterahinao Andriamanitra zany misy Jesosy ny tanjona kendrena noho ny amin'izao jobily 550 taona eny nambara teo koa ny 70 taona dia tanterao zany araka ny habeny indrafonao dia noho ny aminao Kristy mahavonjy no anaovanay izany vavaka izany ianao izay nampianatra anay hiombona amin'ilay vavaka manao hoe nainay masina ho amasina ho tonga